Tsy manaiky ny fanotovana tany mirefy 1000 hektara ny ponina eny Ambotrimanjaka. Commune roa no tsy manana candidat amin'ny fifidianana communaly. Lehilahy iray nisandoka Omompera no voasambotra ny polisy teny Soamandrakizay. Manantitra ny araba ao Mambirarintsô anareo tompokolasy sy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Nanamafy ny ponina teny Ambotrimanjaka androany fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fikasan'ny fanjakana anototra ny tambary mirefy hatrany amin'ny 1000 hektara izy ireo noho ny tetikasa Tanamasoandro. Ny famotona teny amin'ny kianjan'ny commune teny an-toerana ireto ponina ireto ary ny tafa tamin'ny mpanao gazety naneo izany fanehoan-kevitra lehibe izany. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika, sariny Mathieu Princy. Famonona ireo ponina Ankitsirano ny tetikasa Tanamasoandro izay any filoham-pirenena. Initiative pour l'extermination des Malagasy hoy ny maro. Tsy anaiky hatramin'ny farany araka izany ireo ponina eny Ambotrimanjaka manoloana ity tetika fanotofana tanimbary ity. 80 isanjaton'ireo ponina eny an-toerana mantsy no miaina sy mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Tany malalaka fa raha fanatsarana manana ny fambolena ahatra atao fa aza totofana tany manta. Ina no hoan'ny reto Ambotrimanjaka io tsy vary hoanina Ambotrimanjaka reto fa raha vao mavokatra zay miara mifaly amin'ny vary aloha fa ny tany malalaka hatrany tapoketsa miakandrefana mba antarana an'io raha any mbola misy any amin'ny tany malalaka. Janvier no miakatra amin'ny vary ary eo amin'ny janvier zany no mitonga ny maitsoatra ny asara ozy izy ny fiteniny antsika mifaritra zany fisafakana vary zany misambary amin'ny vary aloha vaky ambiaty entina amin'ny tany taona izay ve tompoko no anarina no antofan'ny tambary io zany tombontso amin'ny vahoaka io. Raha ohatra zay ka hoe hototofana io tany io ka vita trano mezinezina eo ianareo zanakay dia tsy ahita an'izany hoe hanina hohanina intsony zany sakafo hohanina intsony zay na any amin'ny abakabaka indray no sakafo hoe tsy angataka fanampiana avy amin'ny vilany intsony tsika anaovana ny sakafo ny vahoaka eto amin'ny era Madagasikara. Nefa zao dia ho tany dia ho totofanao indray nefa io ny zava-misy eto aminay ve dia ho totofanao indray zany le tany tokony hivelomana menakavy. Taninay io tsy avelanay ho totofana mihitsy na ilazina izy na ilazina na hiala mbaky ny ainay ary tsy manaiky izay. Io ny sakafo hoan'ny taranaka aoriana tompo. 70 isanjaton'ny olona dia mbola mivelona sy miaina amin'io tambary io. Ary io koa dia kolotsainanay sady kolom-piaina mampirahina ny olona rehetrarehetra eo ary tsy izay ihany no mivelona eo fa be dia be ny olona va nivelany tonga manetsa, be dia be ny olona va nivelany tonga mitady asa eo amin'io tambary io. Ianao Andriamatofiloha milaza fa ampitombo velara-tany izay ho volena mba aleva tena tsika ara-tsakafo betsaka ny tapy tanety azo anorenana tanàna. Oka re tompoko ny tambary rehefa voajary ary iveloman'ny olona rehetra fa famonon'olona kolaka raha atao hoe zany vary zany satria vary ny foto-tsakafontsika malagasy. Efa miroso amin'ny fambolena ireo ponina eny an-toerana. Porofony izany ny fivadihan'ireto bainga eny an-tanimbary ireto. Fanontaniana mipetraka arak'izany ny hoe inona no mampisisika ny fitondrana amotika ny fambolen'ireo ponina eny Ambotrimanjaka. Tsy haiko hoe misy antony manokana ve amonoana an'ilay vahoaka Ambotrimanjaka tsy fitiavana fa raha nandeha teny amin'ny Soamandrakizay zay mbola malalaka be tompoko ny tany azo anaovana any malalaka be iny dia afondra ao any fa zavonona ny vahoaka Ambotrimanjaka fa tsisy ratsy nataony ianao angambany ka mangavy zay raha azo atao fa fiveloman'ny olona rehetra eto io fivelomanay ao 20 isanjato 20 isanjato eto mipiasa birao fa sisan'izay tatsa mpanao biriky mpamboly mpampivelona amin'ny trondro tsy malala zany trondro na Ambotrimanjaka zany ny olona rehetra reto Antananarivo tsy malala erak'izao toy izao ny trondro na Ambotrimanjaka biriky na Ambotrimanjaka vary na Ambotrimanjaka zany hatramin'ny andro nanjaina Pomerina filana ady sy fandrafisana na Ambotrimanjaka zany aminay ka izay tompoko tsy anaiky an'izany mihitsy ary tsaronay tsara mihitsy fa raha nitarika olona teny amin'ny 13 Mai ny Flora Joel tamin'ny taona 2004 dia ny fanotofana ny tanimbary Antotapenaka io no natao lolarana tamin'izany kanefa ny ankehitriny be ahoana izy anototra nyity tanimbary 4 hektara be izao ty Ambotrimanjaka dia ho azona ekena ve zany tompoko. Velorano fahasivy milaza ianao fa ho ampitomboina ny fambolena amin'ny fambolem-bary
nefa ny anao hototofana indray le tany efa voajarin'le olona tany 1000 hektara aveo hototofanao, inona ny nanan'le vahoaka eto Ambotrimanjaka. Tsara ny mampahafantatra fa efa nisy ny taratasy izay nalefan'ireo mponina any amin'ny filoham-pirenena, ny ministry ny fanajariana ny tany ary ny tompon'andraikitra ny tetikasa ny filoham-pirenena, ankoatra izay ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Atreto dia mbola samy tsy nandrenesam-peo avokoa ireo nandefasana taratasy ireo raha ny vaovao voaray farany. Nanamafy ny mponina Ambotrimanjaka fa tsy manohatra velively izy ireo ny amin'ny hoe fanitarana ny tanàna, fa raha ny tambary kosa no ndeha hototofana dia tsy manaka an'izany ireto mponina ireto Ambotrimanjaka ireto. Andeha arahantsika ny fanazavana misimisy kokoa momba an'izay. Olona any Paris no manao projet, tsy mahafantatra akory ny tena hoe tambary iveloman'ny olona ity tambary ity, ary tsy olona anankiray fa olona anarivony hatrany amin'ny vila ihany koa, hatrany Antananarivo renivohitra mivelona amin'io satria vary avy aty miakatra any. Ny taratasin'ny tany raha tambary tsy manana taratasy mazava ny olona na sertifika juridika aza tsy navelana ankatsony ny olona, tsy afaka anaka tamin'izao fotoana izao. Nefa ny olona dia tsy ahita, tsy ahazo tambony daholo ireo olona ireo satria tsy ara-dalàna ny taratasiny fa lova avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny ray beny ireo. Fahatelo izay mbola fahamitana ny olona koa dia hoe ho atao ampahany kely aloha firy 280 mètres carrés ny amin'ity taona voalohany ity, aoriana nefa amin'ny 2 taona manaraka, fa 2 taona sy fahatelo taona dia mihitatra io zavatra io ka tsy maintsy ho tototra daholo io tany io. Izany fa mitapitahana zany dia zavatra tsy dia mety loatra. Misy sinoa anankiefatra, vehivavy anankiroa dia lehilahy anankiroa, isan'andro dia mandeha amin'ny foana dia mitondra andreny le mpandefa ireny. Voafaky maly zao ny roanay teny. Ka zay dia efa mampitandrina mihitsy fa na misy raha mandrika reto. Tsy velanay totofana zany ny tany. Ny olona zao fa ilatsiana kanina ohatrina vidina vary nefa mbola totofana. Raha mbola atao hoe efatra tapitra izany miakatra amin'io kely. Angalany ny olona tsy manambary ny velona mitondra songo fozahorana. Ny olona manatambary mba misy kiaraman'le madinika. Aiza indray rao nanao 4 aiza. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna kosa dia naneho hevitra ny teo anivon'ny MCFI ary tamin'izany no nilazan'izy ireo fa mahagaga ny fihetsiky ny fanjakana izay misisika manatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina, kanefa ireo olana tamin'ireo fifidianana teo aloha dia maro no mbola tsy voavoa akory. Anisan'izany ohatra ny lisym-pifidianana. Germain no Menjanary no mitatitra ny vaovao, sary ny Erzo Rajaonarivony. Tsy tokony irotorotoana ny firosona amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna, hoy ny avy eo anivon'ny MCFI. Ankoatra ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana dia taratra tanteraka fa tsy maleo tena ny CENI izay mikarakara io fifidianana io. Tsy vitsy tokoa mantsy ireo fikambanana politika sy ny firaisamonim-pirenena no naneho ny heviny momba io lisym-pifidianana io izay efa nahitana olana hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary nitohy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo iny. Ahina indray ny iverenan'ny alabato mandritra ny fifidianana raha tsy misy ny fanaraha-maso entitra ataon'ireo mpirotsaka hovidiana. Fanadiovana zay azontsika atao zay ny mahagaga ny dia izao hoe hoy CENI araka lalàna araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana dia ny 1er décembre amin'ny taona hitsahana ka hatramin'ny volana Mai amin'ny taona ho avy, izay ny voalaza lalam-panorenana no azo ikitihana ny listra elektoraly. Misaotrazy fa manaja ny lalàna izy, zay koa dia manaja ny lalam-panorenana. Aminay lalam-panorenana dia ambony. Fa hoy koa nefa ny voalaza ny lalam-panorenana hoe ny fifidianana dia tsy tokony atao amin'ny andro fahavaratra. Aive zany azo ekena. Rehefa inona zany izy azo ekena, rehefa le mety amin'le olona ve dia azo ekena amin'le olona vitsivitsy. Fa le ho an'le vahoaka ka aminay zany dia atao alohany jerena ny lisym-pifidianana atao mangarahara. Tsara moa ny manamarika fa faritany efatra no efa voatetin'ireo fikambanana MCFI amin'izao. Isy ny famoahana ireo fehi-kevitra tapaka sy pirofo amin'ny tsy fetezana rehetra izay ataon'izy ireo aorian'ny ireo faritany rosisa tsy voatety. Targetra hatrany ny ampafantatra ny marina ho an'ny vahoaka malagasy ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena momba ny alatra sy ny osika izay niseho.
eo amin'ny fiatriana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ihany dia fantatra izao fa commune roa no tsy manana kandida mihitsy na ray ary araka ny nambaran'ny CENI io ary tsy maintsy izy zany ny fepetra manokana mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara izay ho raisina manoloana an'ireo commune roa tsy misy kandida ireo mihitsy. Laurette Berton no tondra ny vaovao amintsika sary ny tahiriny aina. Azo eritreretina ny isin'ny fifidianana amin'ny ampahany araka ny voarakitry ny lalàna mifeny fifidianana eto Madagasikara manoloana ireo trangana tsy fisiana kandida ho mpanolotsaina amina commune roa. Raha ny volazan'ny didy Mandalana aloha zany dia tokony hisy ny fifidianana ampahany na ny élection partielle ho an'ireo commune anankiroa ireo ao aoriana ao satria ny ataontsika hoe ny fijerena ifotony ny fahabanga-toerana mpanolotsaina amin'ireo commune anankiroa ireo zany dia tsy maintsy hivoaka amin'ny anaran'ny didim-pitsarana avoaka ny tribunal administratif ao Tomasina dia aorianan'izay zany no mamaritra ny feptaona anaovana n'ilay élection partielle. Misy tombony eo amin'ny fikarakarana ny raharaham-pifidianana zany ny fanafainganana ny famoahana ny lisitry ny platsakofidiana satria rehefa voaka ny lisitry ny platsakofidiana dia afaka miroso amin'ny fanamboarana ny modèle ny bulletin unique zany tsika ny bulletin unique ary miroso amin'ny fanontana zany bulletin unique zany izay marieko tsara fa ny imprimerie nationale eto Madagasikara no hanota azy ka tsaratsara kokoa zany raha ataontsika hoe vita mialoha izay toetra raha izay. No amafisin'ny filoha lefitry ny CENI hatrany fa noho ny fahasahiranana sy ny fahataranana izy teo amin'ny fikarakarana ny sasany tamin'ny antota taratasy no isan'ny antony nahatonga ny kandida ho nibosesika tamin'ny feptaona farany. Hita taratra ihany zany amin'ny zao isan'ny platsakofidiana zao fa mandray anjara amin'ny raharaham-pifidianana ireo antoko politika na ireo olona liana ny amin'izany fifidianana zany eo amin'ilay fandaminana sy fikirakirana ny antotaratasy eny anivon'ny antoko politika sy ny vondron'olona izay maniry hilatsaka hofidiana no nahatonga an'zareo ny andro farany mety ihany koa paikady politika. Ahitana kandida ho fidiana ho ben'ny tanàna avokoa ny commune jiaby manerana ny nosy amin'izao fiomanana ho amin'ny fifidianana communal izao araka ny tatitra avy amin'ny OVEC isaka ny district izay efa voarainy ny CENI Foibe. Commune roa kosa no tsy manana kandida ho fidiana mpanolotsaina amin'ireo commune miisa 570 sy 900 misy eto Madagasikara. Nisy ny tatitra momba anisan'ireo kandida naharaisana antota taratasy teny amin'ny distrika rehetra nataon'ny CENI teny Alarobia ny maraina ny sabotsy fa 14 ny volana septambra 2020 sy 2020. Fa momba n'izay fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay ihany dia misy ireo andindininy izay tsara ho fantatra ary eo ihany koa ny amin'ny hoe inona ireo dingana manaraka rehetra izay mbola miandry. Nisy ny valandresaka nataony teo anivon'ny CENI androany nampahafantarana momba ny ireo. Laurette Berton teo amin'ny sahiriny tahiriny aina. Nambaran'ny CENI fa nisy ny fepetra manokana tsy maintsy noraisiny teo anivon'ny OVEC satria marobe ireo kandida no efa tamin'ny ora farany avokoa vao nibosesika nanatitra ny antota taratasy filatsahako fidiana tamin'ny alakamisy 12 septambra 2020 sy 2020. Tiana Maria eto anivon'ny CENI fa noho ny amaroan'ny olona tonga tamin'ny andro farany izay nametrahana ny antota taratasy dia tsy maintsy nisy fepetra zany noraisiny mba hamaritana hoe ireo olona tonga nametraka ny antota taratasy tonga teo amin'ny biraon'ny OVEC hametraka ny antota taratasiny talohany tamin'ny 5 ora ihany no noraisiny fa noho ny abetsahan'ny olona dia tsy maintsy nitoy ny asa zany tamin'ny fandraisana an'ireo antota taratasy ireo ny teny anivon'ny OVEC ny alakamisy alina sy ny zoma maraina manontolo tsy ny ato fa na manahoana moa zany dia fantatsika ihany fa mba olombelona ihany kosa aloha ireo mpiaramiasa eo anivon'ny OVEC ka rehefa reraka ry zareo tamin'ny aliny alakamisy iny dia misy zany tsy maintsy nitohizana
ny zoma fa tsindrinay tsara tsy hoe zoma vao tonga ireo olo ireo nametraka ny antotantaratasy filatsahako fidiny fa efa tonga teo ny alakamisy fa noho ny fahamaron'ny olona dia tsy vita indray mandeha zany ny fandraisana andreo antotantaratasy ireo noho izany dia tsy misy fanitarana akory ny fepitoana nanaovana ny fandraisana filatsahako fidiny. Ny arivan'ny alahady fa 5 ny volana septambra izao no ifarana ny fepitoana 27 ora. Ananany OVEC anamarinana ny antotantaratasy ny kandida izay tonga eny ampelantanan'izy ireo ka ao arin'ny alatsinainy no hitety faritra ny avy amin'ny CENI. Ny talata 24 septambra ka hatramin'ny alakamisy 9 septambra 2024 no andrasana ny lisitra ofisialy n'ireo kandida ho fidina isakan'ny commune izay avoakany vao miara-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianany. Miandry an'izay vao afaka miditra amin'ny fanontana ny bileta tokana. Fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika. Fantatra ary zao fa eo amin'ny 430 isanjaton'ny tanora ty Afrika dia tratra ny antsoina hoe cyber harcèlement. Zany hoe amin'ny alalan'ireny Facebook reny dia misy ny mandrahona, misy ny manaratsy sy ny sisa. Voakasika izany mazava loatra ny tanora malagasy ary manoloana n'izany rehetra zany indrindra dia mitaky ny ampiarana ny politika iarovana an'ireo ankizy sy tanora ireo ny eo anivon'ny sampandrara ny firenena mikambana misahana ny reny sy ny zaza na ny UNICEF. Ndeha ary ho arahantsika ny fanadiadina momba an'io hoentin'ny Edena Elia sariny Tahiriny aina. Firenena misa 30 no nanaovan'ny UNICEF fanadiadina. Fantatra nandritra izany fa tanora iray amin'ny 3 no iaran'ny cyber harcèlement na ny fanaratsiana sy fanelezana tsao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera mivantana na ankolaka. Tanora iray amin'ny 10 mihitsy no mialan-daharana any an-tsekoly vokatry ny fahafahambaraka mahazo azy ireo tao anatin'ilay tambazotra an-tserasera. 3 ampahefatry ny tanora dia samy milaza avokoa fa mahazo vahana ity fanaratsiana ankolaka amin'ny tambazotra tserasera ity toy ny Facebook, ny Instagram, Snapchat ary ny Twitter. Tanora mahery ny 7 alina sirahetsy eo anelanelany 13 hatramin'ny 14 taona no nanaovana ity fanadiadina ity izay avy amin'ireo firenena 30 samihafa. Ho an'ny eto Afrika manokana 430 isanjaton'ireo olona nanaovana fanadiadina ireo no nilaza fa lasibatry ny fanenjehana an-tserasera izay heverina ho toy ny herisetra ankolaka mihitsy aza. Ny 30 isanjaton'izy ireo kosa no milaza fa mahafantatra vondrona mpianatra manana akaonty ao amin'ny tambazotra tserasera izay entin'izy ireo hanovana ny vaovao marim-potitra sy hanosora-potaka ny hafa na hanenjehana ny hafa. Maneran-tany, ireo tanora ao amin'ny firenena mahantra dia milaza fa hiara-ny herisetra sy ny fandrahonana ao anatin'ny tambazotra izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fianaran'izy ireo. Malona izany indrindra dia nanamafy ny tale jeneraly ny UNICEF Henrietta Fore nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny siny ny fifanarahana momba ny zon'ankizy fa tokony ampiarina ny politika iarovana ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny tontolon'ny serasera. Tsy ny ankizy ihany fa na ireo ray aman-dreny sy mpampianatra any an-tsekoly ihany koa aza dia tokony hofanina amin'ny fanaraha-mason'ny ankizy isoroana ny mety ho voka-dratsy ateraka io fikirakarana ny tambazotra ny serasera io. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa ny alakamisy teo no ny sokatra ny etsika toe-karena mitondra ny anarana hoe FIA andian'ny fahatelo izy io totsaina ery Tanjombato. Anisan'ny mandray anjara amin'izany ny ao anivon'ny Atiko sy ny FIDMIL ary raha ny fampisehoana zany dia raha mpitso alahady no ifarana izany etsika FIA andian'ny fahatelo eny Tanjombato izany. Dia rahantsika ny tsara fantatra momba an'io tanteriny Laurette Berton sariny Tahiriny aina Atrany. Efa mandeha ara-dalàna ny orinasa FIDMIL amin'izao rehefa niato nandritra ny 10 taona. Manome lanja ny vokatra avy eto an-toerana ny orinasa FIDMIL izay ao anatin'ny vondrona AAA miaraka amin'ny TICO. Fanamby apetraky ny FIDMIL ny hanatsara sy ampiroborobo ny tontolon'ny fiompiana sy ny hanala fahasairanana ny tantsaha. Mamokatra sakafo ho an'ny biby fiompy toy ny omby vavy beronono, ny kisoa tavezina sy ampitomboina, ny sakafo ho an'ny akoho fakana nofo izany orinasa izany. Efa hita amina toeram-pivarotana maro eto Antananarivo ny vokatra ary efa misy ihany koa any Toamasina sy Mahajanga ary ireo renivohimparitany hafa.
mandray anjara amin'ny foara fia eny Tanjombato ny Feed Mill sy ny groupe Tico ho fampahafantarana ireo vokatra ireo. Zava-dehibe loatra zany nandraisan'ny Feed Mill anjara tao anatin'le fia andy amin'ny fahatelo. Merina ny carton ny fiompiana indray dia miezaka hatrany ny Feed Mill amin'ny fafapony mpiompy anamaivana ny fahasahiranana ny mpiompy ihany koa. Ny orinasa moa zany dia mamokatra provandy maro karazany. Ao ny tongobiby fiompy, ny kisoa, ny omby, ny soavaly, ny akoho atavetsany, ny akoho fakana mofo zany. Nandritra izay 3 andro izay, efa betsaka ny tonga nitsidika ny trano eva eny Tanjombato. Mbola azo ny rehetra ataony mitsidika izany ny alahady 15 septambra izao, izay andro farany anatanterahana ny foara fia eny Tanjombato. Dia manentana ny mpiompy zany, ny mpiompy rehetra Tsakanava teto Madagasikara, ampiasa ny vita malagasy tsara sady mora. Fa andeha ho an'ny toliara kosa isika sy any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny satria dia maro ny tanora any an-toerana no latsaka andalana amin'ny fanatanterahana ny fianarana. Vokatr'izay dia miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa izy ireny ary eo ny manao ny asa dia tanan-dehibe zany toy ny ao an-tampon-tanàna ny toliara, ao kosa no miditra amin'ny fanjonona ho an'ny any amin'ny faritry ny morontsiraka. Dia ho rahantsika ny fanadihadiana natao tany an-toerana momba n'izay tranga izay. Maro ny tanora any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara no latsaka andalana amin'ny fianarana ka miditra amin'ny asa fitadiavam-bola. Raha ho an'ny ao Toliara ohatra dia mitatitr'olona amin'ny alalan'ny siklopos ny sasany, ao kosa amin'ny manosika kalesa, mitonetana. Fa ny mipetraka amin'ny tanàna izay manakaiky ny ranomasina kosa dia mandeha miandrika na manjono. Tsy manana BPC ny akamaroan'izy ireny, ao ihany koa ny tsy manana CP mihitsy, kanefa tsy maintsy miditra amin'ny fitadiavam-bola ny vady aman-janaka raha teo tsy maintsy velomina. Io zany ny raha ny ataonay etoa lafa ny fahima zay ny ataonay lafa ivelomam-po amin'ny riaky ty avao. Eto atao ny velomam-po amin'ny riaky igny koa fa igny avao ny hinanan-kany, fa igny avao ny veloma, kamefa la mikivoko koa ny tsiko antimo. La mijaly ny vady aman-janaka. Raha ny hany tsy hita, raha ny raha mafana hatao agnay maray tsy hita. Tsangay gn'anaky, andraky moa tegna mandeha koa tegna igny amitsiko be igny, mandeha magnandriaky. Mandeha maraindray igny hony zao koa toly koa an-tanàna. Nefa toly bakagny koa tsy hita koa raha zao. Aveo tsy mba manjo farany. Anao koa moa fa mijaly ny vady aman-janaka, hariva ndraiky koa hoahy ny mandeha. Izay azan-drano azo no amidy, izay matetika tsy betsaka ny vidin'izay no ifampizarana. Laha ohatsy zany zahay ka raha mandeha mamelom-po amin'ny riaky igny, laha ohatsy zao mandeha zahay mahaferignaindra nagnahary, laha kely mizara zahay bakegny, la misy mizara 2,000. Nefa tena vonoam-po biby mihitsy ny fiasa ty amin'ny riaky egny, fiasa beny maray hony zao tody an-tanà. La misy tsy magnome bakegny, la misy magnome arivo raiky san'olo, la magnome 500 san'olo. Ao vady aman-janaka tia hanao koly moa. Nefa vady aman-janaka, ao gn'anaky, ao ny valo zay maro. Atao velomam-po amin'ny riaky igny, la misy la lavy an-tanàna raha dite tsy inomy. Hanao kory, farany moa magnindra-nagnahary koa tsy mamono. Mandeha koa mamonjy olo roa, mamonjy longo koa, mangataky. Mangataky, mitrosa lahy fa nataontsika antimo lay manjeky io tsy hitagny marandaha toy mijaly ny vady aman-janaka. Tsy vevy lay ny longo, farany mahazo koa bakeo kapoaky 2, kapoaky 3. Iny koa mba fa ketreketrehy koa hognany anaky reo. Hamaray koa mandeha koa manahaka an'izay feregnesan-dranagnahary koa kely manday bakagny, kely amiany koa mizara koa 3,000. Ambaliky izay koa manao an'izay misy mizara 500, misy mizara 400 midite avao la rava. Indraindray dia amidy amin'ny vidiny mora dia mora ny trondro izay azo satria aleo mihina-kely toy izay tsy misy. Taratry ny fahatrana ny tranga toy itony izay mibaribary toy ny vaiakandrina tsy misy afenina fa zava-marina avokoa. Tranga mpiaramonina kosa nandritra n'ireny fahatongavany Papa François teto Madagasikara ireny dia manao ny asany hatrany ihany koa ny ratsy zany tsorona amin'ny hoe manao ny asany devoly satria tamin'ireny ny olona marobe teny Soamandrakizay ireny dia nisy ny olona izay nisandoka ho mopera. Sandoka ho mopera izy ary lazany amin'ny hoe varibary mba entina hamanana ireo
olona nivavaka teny Asomandrakizay tamin'iny lamesa notarian'ny Papa François iny ary tsy hoe nisandoka mopera ihany fa atao koa nisy nisandoka ho masera tamin'izany hoe famanana ny olona eny Somandrakizay izany ka teny resaka vary no ny solokina tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ireo olon-dratsy dia tratran'ny polisy ny sûreté urbaine de Tana etsy Tsaralalàna dia ho fantaritsika momba an'io vaovao io zay hoentin'ny Noro Fitiavana sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Voasambotry ny polisy ny sutana ny sûreté urbaine de Tana eny Tsaralalàna ireo olon-dratsy nisandoka ho mopera sy ireo indray-petsapetsa taminy. Mbola karona kosa ireo vehivavy misaroa nisandoka ho masera. Izy ireo no atidoha tamin'ny fisolokina mpivaribary. Vary milanja 500 gony mody natao hoe amanana ireo mpizaika namonjy ny fahatongavan'ny Papa François teny Somandrakizay tamin'ny alahady lasa teo. Raha ny loharanom-baovao azo rehefa nandeha ny ady varotra dia tapaka fa 20 tapitrisa ariary ny vidin'ilay vary 500 gony. Nafatratra tao anaty fiara lehibe mpitatitra entana ny vary ka ireo nisandoka ho masera misaroa no miandraikitra izany. Ilay tompony entana kosa izay aka ny vidim-bary eny Faravohitra dia niaraka tamin'ireo nisandoka ho mopera rehefa tonga tao amin'ilay toerana lazaina fa akana ny vidim-bary ireo mopera dia avy hatrany ny rifatra nitsoaka. Nametraka fitoriana teo anivon'ny polisy ny sûreté urbaine de Tana Tsaralalàna ilay lehilahy mpamongady. Nanao ny fidinana ifotony avy hatrany ny polisy taorian'izay tratra teny Analakely ireo nisandoka ho mopera ny 12 septambra. Niaiky ny alokavitan'izy ireo ary nanondro ireo namany iray petsapetsa taminy. Tsy mijanona treto kosa ny fanadihadiana sy ny fikaroana ireo nisandoka ho masera miisa roa naman'izy ireo. Tranga anisan'ny fahiny matetika ny fisolokiana olona indrindra eo anivon'ny fiarahamonina. Atreto mahazo vana eo amin'ny tany mahantra izany toa ny Madagasikara ny endrika fanambakana sy ny fanararaotana isan-karazany. Aiza ho aiza ary ny fepetra sy ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana manoloana izany. Eo amin'ny tranga mpiaramonina ihany voasambotry ny polisy ny atidoha zany tamin'ny hoe fikasana angalatra ny volan'ny mpiasa izay mahatratratra amin'ny 70 tapitrisa ariary tao amina orinasa anankiray teny Tanjombato teny. Raha hoe ny vaovao izay nagonina izany dia fantatra fa mpiasa tao amin'ny orinasa io ihany no tomponantoka tamin'ity raharaha ity. Noro Fitiavana no mitatitra ny vaovao sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Trateaky ny polisy ihany ilay lehilahy tomponantoka tamin'ny fikasana angalatra ny volan'ny mpiasa mitendana 70 tapitrisa ariary atao amina orinasa afakaba iray ny amin'ny Forelo Tanjombato raha ny loharanom-baovao azo androany. Ny fitaovana natao anaramaso toy ny caméra de surveillance no natratehaka ity lehilahy ity. Raha ny loharanom-baovao voaray hatrany tonga nametraka fitoriana teny anivon'ny polisy ny sinoa tompon'ilay orinasa afakaba ny amin'ny fahamaizan'ny orinasany io. Nanao fidinana ifotony avy hatrany ny polisy raha vantany narainy fitarainana. Rehefa nandeha ny fisavana dia tratra tao anatin'ny caméra de surveillance ny lehilahy iray eo am-pikarohana zavatra tokony tanoany amin'ny 4 maraina tany no nandorany ity lehilahy ity ny trano mialoha ny nandosirany. Nisy ihany koa ny fanaovan'ny mpiasa ny petatondro rehefa mboka sy miditra ny orinasa ka tamin'ny fanaraha-maso izany dia tsikaritra fa nisy lehilahy iray tsy nanao petatondro tsy izy akory io lehilahy io fa ity lehilahy ity izay atidoha tamin'ny fandorana ny trano sy ny fikasana angalatra ny volan'ny mpiasa. Tamin'ny ora fivoahan'ny mpiasa tsy nivoaka ny orinasa io lehilahy io fa niafina tao anaty entana. Rehefa nandeha ny fanadihadiana teny amin'ny manodidina ny Forelo Tanjombato ihany no nahatratrara ny polisy azy. Niaiky ny aloka-vitany izy tamin'ny famotorana ary nanambara fa saika angalatra ny volan'ny mpiasa mitentina 70 tapitrisa ariary ny tenany tamin'ny fotoana io, fotoana fandraisan'ny mpiasa efa mahery ny 700 karama tao an-toerana. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa dia nivoaka indray zany ny gazety ny vaovaontsika. Ny gazety ny vaovaontsika efa tany amin'ny 7 no tsy nahitana azy io intsony no nitoetra raha nitranga teto amin'ny firenena araka ny efa fantatsika ary dia izao izy zany dia ho hitantsika indray ary akoatran'ny izay dia amin'ny teny malagasy ranoray ny lahatsoratra ao anatiny ahitana ny karazam-baovao isan-karazany ao ny toe-karena, ny politika, ny sosialy, ny trangam-piarahamonina, ny kolotsaina, ny fanatanjahantena sy ny maro samihafa. Amidy amin'ny vidiny 200 ariary izany gazety ny vaovaontsika izany ary amin'ny alatsinainy izao dia efa afaka anjifa an'izany isika mianakavy.
fa vaovao tsy dia fahita firy kosa no hoentintsika anoizana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS satria dia vehivavy indiana efa ho 7 taona no teraka nahazo zaza zany ary tsy vitany hoe teraka fa kambana mirahavavy avy hatrany no nateraka ity vehivavy indiana 7 taona ity efa nandritra ny 7 taona tao anatin'ny fanambadiana no efa naniry zaza izany ramatoa izany kanefa dia izao nahazo kambana mirahavavy izao teo amin'ny fa 7 taonany ary dia ny 5 septambra lasa teo izy no teraka tao amin'ny klinika anankiray tao Inde. Ndeha aroarahantsika ny momba an'izany vaovao mahaliana zany hoentiny edena Elia. Izy no Mangayamaya Ramati, vehivavy 7 taona, teratany Indiana. Tamin'ny taona 2026 izy no nanambady ary efa mananitra ny 20 taona ny vadiny amin'izao. Nandritra ny 17 taona ny vadian'izy roa dia niezaky nitady zaza, nanao ny fomba rehetra nahazoana izany, nanatona mpitsabo maro saingy tsy nahita mangirana. Ny taona 2024 dia tapa-kevitra izy nivady fa anantona klinika mahay manokana momba ny fampitsehana an-tsirinaina lasy-vavy ivelan'ny tranon-jaza na ny fécondation vitro. Rehefa nandeha ny andrana samihafa tamin'ity fitsaboana ity dia hita fa nahomby izany. Ny 5 septambra 2024 teo ary dia teraka somatsara ity vehivavy 7 taona ity ary tsy vitan'izay fa avy hatrany dia kambana mirahavavy no naterany. No didina natao sezariana ity renin-jaza ity no izy efa nahazo azo taona ka natahorana ny tsy hanana hery entina manosika ny fivoahan'ilay zaza intsony. Mbola aray maso akaiky mandritra ny 20 andro kosa ny fahasalamany taoriana izao fiterahana izao. Tsy voasambany akory no nisy tranga toy ity tamin'ry zareo Indiana fa ny taona 2024 ihany koa dia efa nisy vehivavy Indiana teraka teo amin'ny 17 taonany saingy i Mangayamaya Ramati no heverina fa vehivavy antitra indrindra maneran-tany sambany vao niteraka. Dia hoe zavatra mahagaga loatra reny fa ny vadiny Abrahama aza mbola antitra noho iny ramatoa iny kanefa dia niteraka. Amaranantsika ny vaovao dia efa misy ny valim-panadinana mivoaka amin'izao fotoana izao raha ny eo amin'ny fanadinana BPC vaovao nilatsaka izao izy ity fa tany amin'ny Drenna tany Otmatsihatra dia efa mivoaka ohatra ny fanadinana BPC mivalina izany tao amin'ny Siskoan'ny Kialamavony, tany amin'ny Drenna ny Vakinakaratra, tao amin'ny Siskoan'ny Faratsio ihany koa fa misy mivoaka ny valina BPC, tao amin'ny Drenna Iorombe dia tao amin'ny Siskoan'ny Iakora no efa mivoaka ny fanadinana BPC, tao amin'ny Drenna Melaky dia tao amin'ny Siskoan'ny Ambatomainty no efa mivoaka ny fanadinana BPC raha ny vaovao zany vao voaray vao milatsaka vao izao ny eto Antananarivo renivohitra mbola samy miandry ny rehetra. Dia izay no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Sambotahin'Andriamanitra veloma tompoko.